Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous présente Nivava. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manulchawanao ni fampalalambavao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tsy nisy ny fandikana ny faritra mena voiziny zandary amin'izao fotoana ka antonitifirandreo olona tonga tao amin'ny tobon'ny zandary tany Ikongo ny solombavambahoaka voafidy tany amin'ny toerany. Ny tenan'izay mangataka ny hanokafanao enquête parlementaire mahakasika ny raharaha. Roa taona taorian'ny nanambaran'ny filohan'ny repoblika ny fijoroan'ny orinasa mpamokatra fiara Gasikara. Laza ny tompon'andraikitra fa tsy mbola vita ny fifanaovan'ny mpiara-miasa. Misy eo amin'ny fanjakana malagasy ireo orinasa vahiny. Io convention de partenariat io izay miantoka ny fiatombohan'ny asa rehetra. Manaratsy laza ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ny tsy fisian'ny solika amin'ny toerana maro, hoy ny fivondrona ny tour opérateur. Agence de voyage maro any ivelany ihany koa no manambana napaka ny fiara-miasa noho izany hanimba ny totra omen'izy ireo ny mpanjifa. Matinotifirin'ny Jolany talata 30 aogositra ifoa alarobia lasa teo ny lehilahy teratany vahiny iray mpanao asa soa ao Ambositra. Niditra teo amin'ny tratrany ary nivoaka tao amin'ny lamosiny bala raha ny fanazavany mpitandro ny filaminana. Maresaka iraisan'ny pirenena nodimandry teo amin'ny faharaika amin'ny 90 taonan'ny Mikhail Gorbatchev, filoha faran'ny URSS, isan'ny nahafantarana azy ny fahazoany prix Nobel de la paix ny taona 1790 sy ny fandraisany anjara betsaka tamin'ny fampiatoana ny ady mangatsiaka ihany koa. Ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valora fotoana ny fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahita lavitra kolo aterina ny arahaba atombo klasy atombo vavy ary amin'ny mpanajana trano no anasako anao anarak'izany hatramin'ny afarany. Toy ny raha Ikongo avy hatrany no anomboantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Tsy nisy ny fandikana ny faritra mena voiziny zandary amin'izao fotoana ka antony tifirandreo olona tonga tao amin'ny tobon'ny zandary tany Ikongo. Hoy ny solombavambahoaka voafidy tany Antoena androany nandritra ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety. Mangataka ny hanokafana enquête parlementaire araka izany ny tenany manoloana ny zava-niseho tao Ikongo ny alatsinainy lasa teo fity nokoloana. Isan'ny distrika Marefo ary vitsolona manapahaiza ny ao Ikongo hoy ny solombavambahoaka ka ilaina hanokafana fanadihadiana mianga eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ary zay ny nisan'ny zavatra olana be mitranga any zany noho izay fiarahamonina Marefo zay dia saika manararoatra avokoa ny tompona ndraiky mpanjakana maro. Ary za dia manao antso foana mikasika ny kolikoly sy ny zavatra nitranga tao anatin'ilay distrika. Fa rehefa mitaky ianao zany etaetam-bahoaka mitaky ianao misina marina ao anatin'ny fangirifirin'ny vahoaka dia lazaina foana fa hoe manao langazina mpanohatra. Dia tsy todihana tsy jerena le olana ifotony fa dia hoe manao langazina mpanohatra. Zay foana no averimberina fa tsy tia mantatra mihitsy hoe inona marina ny tranga misy inona marina ny zavatra misy. Dia mefarana na zavatra ohatran'izao. Etsakilany nandiso ny fanazavan'ny mpitandro ny filaminana ity filoha lefitry ny anteny meram-pirenena ity. Ireto farany izay nilaza fa tsy afaka nalamina ireo mponina izay niazo ny tobon'ny zandary. Ny angom-baovao
ny video, ny film, ny sary zay anananay eo ampelantananay am'izao fotoana zao ivelan'ny témoignage na fijoroana vavolombelona nataony nanatro maso tsy nisy akory lay violation ana zone rouge fa dia noho ny ataiterana sy fahamaimaizana fotsiny ary everiko tena hoe incompétence caractérisée incompétence manifeste de lasa miafara amina masakra sy famonon'olona fao be ohatran'ireny ka tsy mitombona misy le resaka hoe nanafika nitorabato nitoraka lefona sy ny sisa tsy nisy nitondra lefona tao ary tsy nisy ny fifandonana zay koa zany tsara apetraka fa ny ankety moa zany mbola hamoaka n'izany tsara ary le tifotra ihany koa de tsy mba hoe tifotra mba nandroahana fotsiny fa tena hoe tifotra vararaka zay hita hoe nanana intention de donner la mort. Raha ny mikasika ilay fonja ao Ikongo, mahery ny 10 ireo gadra izay efa niverina ankehitriny taoriany ny fitsoan'ireo mpitandron'ny filaminana tao an-toerana. Ivitoerana ara-kolotsaina izay birao ny ministeran'ny fizahantany no natao fonja vojomaika ka ireo nanao eloka behivava no tsy niverina ny fonja intsony. Hatreto, mahery ny 570 ny olona maratra mafy manaraka ny fitsaboana. Manano sarotra ny fitsaboana ireo maratra vokatry ny tifitra ho nisy olombavambahoaka ny any an-toerana izay tsy ampy fitaovam-piasana sy mpitsabo. Raha ny androany no tanterina tamin'ny alalan'ny agidimby ireo fanafody sy ny marary tany an-toerana raha ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena hatrany. Androany maraina dia manomboka ny fanaterana andro marary mila fitsaboana sarosarotra kokoa eny amin'ny hôpitalin'ny Fanadina. Zany hoe ho tanterina zany zareo avy ety amin'ny hôpitalin'ny Kongo dia hoalefa any amin'ny hôpitalin'ny Fanadina araky ny toromarika amin'ireo mpiatsetra ara-pahasalamana. Isan'ny naneho hevitra mikasika ity tranga tao Ikongo ity ny teo anivon'ny CNIDH na ny Conseil national indépendant des droits de l'homme. Miantso amin'ny fampandriam-pahalemana any amin'ireo faritra marefo ireto farany ary manainga amin'ny fanajana sy fiarovana ny zon'olombelona hatrany. Asa horaikitra ry ho tonga hatramin'ny farany indray ve izay enquête parlementaire momba ity raharaha ity izay. Fa na izany na tsy izany tsy milamina ny fitantanan-draharaha akabe ao Ikongo ka nitarika ny ranandrika ny alatsinainy lasa teo ho ny antoko MMM tany an-toerana araka ny fanambarana tamin'ity androany ity. Ametraka fitoriana ho an'ireo zandarmy isa 13 izay nanatanteraka ny fitifirana ihany koa ireo zanaka zafiramba ao Ikongo. Manoloana ity tranga ity avy ity nokolona. Olona manara-dalàna sy manaja fanjakana ny mponina ao Ikongo hoy ny filohan'ny antoko MMM any an-toerana. Tsy milamina ny fitantanan-draharaha ka nitarika izao aina very izao. Ametraka fitoriana amin'ireo zandarmy isa 13 any an-toerana araka izany ireo zanaka zafirambo manoloana ny tranga. Ny piasa fanjakana aty ny tompon-paheohana aty misy malaza anay vahoaka aty Ikongo. Izay no mahatezitra anay zafirambo na ny vahoakana ny Ikongo satria fa be dia be izay vahoaka ato sy zafirambo ireny ato ato daholo ny karazan'olona rehetra ka dia arovanay ny famonovonoana any fa indrindra ny taranaka ny menaka miaina anay izay tansisinina atao fitadiavam-bola atao fikaraman'ireo tsy maty manety amin'ny tany tia misy ireny dia lavina tenenzenay izay izay zany mampalelo anay. Ireo tompon'antoka izay nanome baiko ny fitifirana no ilaina ho fantatra raha ny fanazavana. Miantso ny tompona ndraikitra isa tsokajiny manoloana ny fahaverezana hain'olona araka izany ireto zanaka zafirambo ireto. Zavatra tiako ampiana farany angamba dia mba mangataka aho asika rehetra na zanam-pielezana na inona na olona sotra na anareo tompon'andraikitra indrindra man tompon'andraikitra ara-panjakana mba mangataka re mba sy atao verimaina zao rahana ilasaka eto zao sy atao verimaina reo sy fitandremana ataon'ireto olo-panjakana aty Ikongo reo satria matetika misy gana manapatrana zao tamin'ny taona efa elely ihany koa dia tanora sisy ininy dia tsirina teo amin'ny lalam-by teo efa ela na palahelo azy zay setrasetrana gendarme efa madidoatany efa madidoatany amin'ny toerana misy anazy zany olo efa sy ao anatiny tompon'andraikitra zany fandriam-pahalemana zany no afektena aty aminay ety. Dia vokatr'izay dia misy izay mahafatsy ohatran'izao ihany aty Ikongo aty fa mba gendarme mahay fampiraharaha. Isan'ny ahitana tranga tsy fandriam-pahalemana maro ny distrikany Ikongo. Miantso ny fiarah-mientan'ireo zanaka Ikongo iray manontolo araka izany ireto farany manoloana ny toe-draharaha.
Fotoana taorian'ny nanambarany filohan'ny repoblika ny fijoroan'ny orinasa mpamokatra fiara Gascar Automotive. Laza ny tompony andraikitra fa tsy mbola vita ny fanaovan-tsony mpiara-miasa misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo orinasa vahiny hatreto. Tsy mbola mitsangana eto an-toerana araka izany ny orinasa Gascar fa miandro convention de partenariat io vao miatomboka ny asa rehetra raha ny fanazavana trany Mirana Clara. Tsy mbola misy eto amintsika ny orinasa manambatra ny fiara Gascar na usine de montage raha ny taona 2024 no nilazany filoham-pirenena fa hitsanganany. Voalaza tamin'izay ihany koa fa ny taona 2024 no ipetraka eto Madagasikara ny orinasa mamokatra fiara na ny usine de fabrication izay amokatra ny 10 isan-jato amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny famokarana ny fiara Gascar Automotive. Tsy mbola misy eto amintsika nefa ireo orinasa voalaza ireo. Nitondra fanazavana mahakasika izany ny tompona andraikitra raha nanontaniany mpanao gazety. Fa nisy le pandémie dia tsy tratra araky ny tokony fotoana zany mila misadapta zany tsika ohatran'izay keo mantsy le programme économique misy zany fomba fijery annoncena aloha programme économique dia miantso mpamatsy vola miantso mpampiasa vola tsy maintsy misadapte amin'le contexte satria azo avadika koa le izy mivolavolaina aloha programme économique napetrapetra tsara reo costine maro samihafa dia avao niprésentena tamin'ireo mpampiasa vola mpamatsy vola tsy ny annonsena zany efa matotra tsara mihitsy le hivoaka tsy ho ela izy io miaraka amin'ny confirmation ndrao mpampiasa vola maro samihafa zay ho avy eto Madagasikara. Anisan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety ny toerana izay ametrahana ny orinasa Gascar Automotive sy mahakasika ny mpiasa ao amin'ny orinasa. Nitondra fanazavana mahakasika izany ny tompony andraikitra. Ny fametrahana nireny tetika seza zone économique spéciale mantsy izy io dia tsy maintsy misafidy anisafidy voalohany zany dia tsy mifanjakana no misafidy fa zareo mihitsy zany reo partenaire ka tena matetika izy zany any amorontsiraka satria emplacement akaiky ny port izy reny akaiky any koa aéroport dia misy fidirana sy mivoaka ny entana mba haingana kokoa fa azo atao ihany koa zany eto Antananarivo ka io zany anjareo misafidy azy fa hito eo moa le izy fa efa atao zany ny étude ny identification foncière raha tsy mitsangana ny société tsy mipetraka hoe firy ny asa fironina fa efa planification daholo zany efa vita étude daholo. Tsy aivona fa akoatra ny famokarana fiarakodia nisy ny moto marque Gascar izay naseho tamin'ny fomba ofisialy ihany koa teny Ivato tamin'ny 14 Jona 2024. Ny voalohany dia ny fametrahana ny usine de montage zany hoe ny motera sy ny akora dia araka ny lazaiko teo misy ny avy any Allemagne misy ny avy any Chine fa dia eto Madagasikara no anambarana an'izy ireo zany hoe apetratsika amin'ity ny usine de montage. Ny faharoa dia manarakarak'izay ny fametrahana ny toeram-pivarotana ahafahan'ny malagasy manjifa ahafahan'ny zao tontolo zao manjifa fa ao anatin'ny teny taona ho avy kosa dia ny tanjona apetratsika dia apetraka eto Madagasikara ny usine de fabrication zany hoe 10 isan-jato ny zavatra rehetrarehetra ilaina dia atao eto Madagasikara avokoa. Zay zany ny ankanatohatra fahatelo dia ny fametrahana ny usine de fabrication. Hatreto mbola tsy tratra araka izany ny fanahy napetraky ny filoham-pirenena raha ny mahakasika ny orinasa Gascar no jerena. Ny fisian'ny valana aretina Covid-19 no voalaza ny tompony andraikitra fa antony lehibe tsy nahavitana izany. Fiomanana amin'ny fividianana sy ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy eto Madagasikara kosa indray. Tsy isahana ny CLRE na ny Commission locale de ressourcement des électeurs intsony ireo tsy fokotany eto Madagasikara manomboka izao. Io no nivoatra nandritra ny atrikasa ny arahan'ny seni foibe tamin'ireo ratsa mangaiky ny seni ho an'ny faritany na Antananarivo sy ireo voamera isahana ny fanisana ny mpifidy androany tetsy Mahamasina Daniela Mino Arso. Esorina tsy ho filoha hitarika ny voamery fotony misahana ny fanisana mpifidy na ny Commission locale de recensement des électeurs na CLRE intsony ny sefokotany manerana ny nosy raha nambara ny filohan'ny seni androany. Tsy misy ihany koa ny fanendrena ireo olona isahana izany fa ireo olona eo anivon'ny fokotany mahafen'ny fepetra sy notsongaina manokana no ho raisin'ny voamery eo anivon'ny kaominina. Io no natao ho fanavaozana ny raha fifidianana eto Madagasikara. Kan seni manokana tsy manana olana amin'ny lehiben'ny fokotany. Tsy manana olana zahay amin'ny lehiben'ny fokotany. Fa fandaminana moa io fandaminana araky ny feo araky ny atolo-kevitra manodidina ny mpiasetra ny fifidianana dia gavy zareo reo mba tsy ny lehiben'ny fokotany no atao président de CLRE. Dia zay moa zany fahefana azo ny seni mivantana no raisina dia no raisinay zay andraikitra.
Tafajoro ankehitriny ny vaomeram-panisam-pidy eto Madagasikara na ny CLRE. Ny firafitra vaovaon'ny CLRE moa dia amin'izao fotoana zao zany misy olona anankitelo mandrafitra n'io CLRE io. Dia eo moa zany ny ataontsika hoe tompon'andraikitra ny anivon'ny Fokotany izay manko de droit tsy maintsy ao anatiny dia misy ny atao hoe mpikambana agent électoral dia misy ny ataontsika hoe mpikambana tsotra. Anankitelo zany zareo mandrafitra n'io CLRE. Fa ny mampiavaka azy dia tsy ny tompon'andraikitra ny Fokotany tsony, tsy ny lehibe ny Fokotany tsony no président ny CLRE manomboka eto ao anatin'ity fanavaozana tanteraka ny lisitra ny fidy. Raha tsy ahivina, nahatratra 5 alina sy 7 hetsy sy 10 tapitrisa ny fanavaozan-drafitra ny lisam-pifidianana teto Madagasikara nandritra ireo fanavaozan-drafitra farany tamin'ny taona 2024 sy 2024. Ny 3 faingo 7 isanjato tamin'izany dia teto amin'ny faritany Antananarivo avokoa raha nambara ny filohan'ny CENI androany. Mitohy hatrany ny hetsika fanavaozan-drafitra ny lisam-pifidianana ataon'ny CENI amin'izao ary tanjon'izy ireo amin'izany ny anenjehana ny antontanisa misa 10 hetsy sy 13 tapitrisa. Androany, nisy ny fihaonana voalohany teo amin'ireo vaomeram-panisam-pifidy na ny CLRE sy ny CENI FOIB nandritra ny dinika sy ny atrikasa ny arahan'izy ireo tetsy Mahamasina. Tanjona ny hanamafisana sy hanofanana ireo mpikambana ao anatin'ny CLRE mikasika ny fomba fiasan'izy ireo manodidina ny fanisana ny mpifidy ary ny fanisana ny lisitry mpifidy. Voaresaka fanisana mpifidy zany dia ny anivon'ny Fokotany zany no iainga ny Fokotany amin'izao fotoana izay saika ahitana olana ny ankamarony. Isan'izany ny AC Fokotany teo aloha ao Analamahitsy izay namoaha ministerany tany tsy fahafahana mivoaka ny sistany noho ny fitantanana tsy mazava olana teraka ny AC Fokotany izay saika manerina nosy raha ny faneho-kevitra ireo solombavambahoaka nanontaniana androany ka hitakin'izy ireo ny rosona amin'ny fividianana olona saina. Nivoaka ny didy tsy fahafahana mivoaka avy amin'ny ministerany aditany sy ny tsinjaram-pahefana ho an'ny AC Fokotany teo aloha ao Analamahitsy boriboritany fahadimy. Ahahina kolokolo sy fitantanana tsy mazava no isan'ny antony fanapahan-kevitra raha ny fanadihadiana natao. Manoloana izany, mitaky ny fampiarana ny lalàna amin'ny rehetra ny solombavambahoaka voafito tao amin'ity distrika ity. Amoanareo IST fa maninona manao mizana-tsindrinila firifiry afaka mivezivezy le madama be araka ny fiteniny rehetra azy ampafiry ny kolokolo izay nataon'ireo raha ohatra ka nanao ny tany amin'ny Fokotany. Fa rahanareo mianakavy io le mizana-tsindrinila ataonareo sy ny lainga afafinareo atsaro. Rehefa misy tokony omeny IST, misy tokony ampidirina ponja ampiakarina any amin'ny fitsarana dia ampiakaro daholo fa tsy rehefa mimpanohatra ihany no manana raha any amin'ny fitsarana dia aingana be ny famoahana ny didy. Tsy ny eto Andrenivohitra ihany, commune maro no manana olana vokatry ny fitantanana ireo AC Fokotany toy ny any amin'ny distrika ny Fandrina. Dia sady mbola ireo AC Fokotany izay efa teo an-taonany maro no mbola miasa mandrakandroany. Tena manana olana tokoa ny ankamaroany ny commune. Distrika anankiray mamoaka hazo maro, manana ala hazo trandrahana, ireo hazo trandrahana fa tsy hazo akory ny distrika ny Fandrina. Fa raha tokony hoe misy risorona maro miditra ao anivon'ny commune dia saika tavela eny amin'ny Fokotany izy ireny ary tsy tavela fe tavela eny amin'ny Fokotany fa na Fokotany koa aza tsy mahita azy fa matetika mihitsy no hoe ny chef Fokotany any mahafantatra izay ny fanarahany tamin'ireo mpitrandraka hazo. Misy fepetra tokony horaisina ihany eny anivon'ny Fokotany mba tena hampandroso haingana sady hampandroso maharitra ny Fokotany satria eny anivon'izy ireny ny vahoaka no tena misehatra. Vahaolana manoloana ireo olana ankehitriny ho hiatrany ny faneho-kevitra ny fanavaozana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny Fokotany mialohany irosona amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Io tokony ho tanterana na rapitso dia rapitso ary io na amin'ny herin'ny androany ary dia vita. Tena na tsy mila teti-bolo io. Mamoaka didy mpanjakana ny fitondrana ary efa nampanantena ane mampanantena daholo izay ministry ny aty tamin'ny fandimby teo fa manatanteraka ve ianareo dia tokony ho tanterahana ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha tiana nisy filaminana aorian'ny fifidianana eto atombohy amin'ny président Fokotany ny fifidianana fa tsy mila teti-bolo io tsy mila fotoana be dia be fanomanana fa kara-Fokotany dia ampy sy kara-panondro ahafahany eo amin'ny Fokotany manamarina hoe tena mponiny eto marina ity dia aleo ny vahoaka ny safidy. Raha ny hevitro manokana dia tsara raha miroso any amin'ny fanavaozana isika. Ny fanavaozana tanteraka na ho fifidianana na ho fanendrena ireo chef Fokotany. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana manoloana ny fitakiana ataon'ny hery velona isan'ny tokony ny amin'ny tokony irosona amin'ny fifidianana ny chef Fokotany.
Fanavaozana sa ho fanendrena izay mifanontaniana mipetraka mahakasika izay fanavaozana ny sefokotany izay fa manaratsy alaza ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara ny tsy fisian'ny solika amin'ny toerana maro. Hoy ny fivondronany tour opérateur agence de voyage maro ihany koa ny velany no manambana nanapaka ny fiaraha-miasa noho izany animba ny atolotra omena izy ireo ny mpanjifa raha tsy misy vahaolana maharitra. Onona saina. Toerana maro eto Madagasikara no tsy ara-potoana ny famatsiana solika hoy ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ao anatin'ny TOP na ny association des tour opérateurs. Ity olana ity izay efa nisy antonany maro sainginy amafy tsy mateti-pitranga tato anatin'ny iray volana. Eo amin'ny resaka solika zany dia tena sahirana mihitsy ireo tour opérateur satria misy faritra zany izay tsy atongavan'ny solika hitadiavana ianao nefa efa miaraka amin'ny client. Ny fiara moa rehefa ariva tonga amin'ny toerana anankiray dia mitady solika izy hiaingana raha ampitsy marainindray. Tsy mahita nefa izy eo. Aiza no ahitana? Any amin'ireny zay mpanjara izay ataona hoe lafo reny any ianao zany no tena mety ahita raha mahita. Kanefa izay zavatra izay tadio tsara fa ny koa nomenao ny client izay niainga tany tsy azonao ampitomboina na dia nisy aza ny fiakarana 700 teto amintsika. Kanefa ny solika hovidinao any amin'ireny olona ataontsika hoe varomaizina ireny dia mbola ambony lavitra noho izay ihany koa. Agence de voyage maro any ivelany no mety anapaka ny fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha amin'ny fizahantany eto an-toerana noho ity olana eo amin'ny famatsiana solika ity. Vokatr'izay dia misy mihitsy ireo tour opérateur avy any ivelany izay miteny hoe raha mbola mitoy io resaka solika tsy fisiana solika izay manimba ny manelingelina ny fizotrany fizahantany ataon'ny olona efa tonga dia aleo ngamba mety ho amin'ny manaraka izay vao manohy ny destination Madagasikara indray rehefa milamina ianareo any. Manjaka ny varomaizina vokatry ny tsy fisian'ny solika eny amin'ireo tobi-pamatsy io. Ny gazole tafiakatra 7 arivo hatramin'ny iray alina ariary ny litatra ary tsy maintsy manjify noho ny tsy fahafahana manoatra. Tsy afa-manoatra araka izany ny mpisehatra amin'ny fizahantany raha ny fitin'izay fa amin'ity fanadiadiana manaraka ity indray dia tsy afa-manoatra ihany koa ary sahirana amin'ny fanomanana ny avidiran'ny mpianatra ireo ray aman-dreny amin'izao herinandro alohan'ny fisokafany taom-pianaran'izao. Maro amin'izy ireo no tsy nahafeno ny fepetra eny anivon'ny sekoly raha ny fanadiadiana natao tamin'ity androanyity. Efatrandro mialohan'ny daty napetraky ny fanjakana ho fidiran'ny mpianatra ofisialy ho an'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana manerana ny nosy. Maro amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra no tsy mbola nanoratra anarana an'ireo zanany any an-tsekoly. Saika tsy nahafeno ny fitaovam-pianarana, tsy nahavoaloany ny sara-pisoratana anarana na ny droit d'inscription feno ireo nanaovana fanadiadiana. Tena zao aloha mbola tena tsy milamina satria hitanareo misarotra le fiainana zany. Nene zao varotra dia tsena zao tsy mandeha dia mbola sahirakirana kely mihitsy fampidirana mpianatra fa na fitaovana ary zao mbola tsy azo. Alolazaina hoe aloha efa hita hoe efa pare-pare ihany fa alaina hoe mafimafy kely satria fiainana misarotra. Fitaovam-pianatra lafo, vola misarotra koa mitady azy dia mienjakenjana kely dia tsy maintsy hoe zanako tsy maintsy ampianarina satria mafy zany tena tafita zanaka dia tsy maintsy ampianarina ny ankizy. Anaky roa zanako tena nisy dia karaza fanalavitra be satria tena tamin'ny herintaona ohatrany hoe tsotsotra zany napiditra mpianarana vola ary dia hoe mba lamindamina fitaovana tsy dia nisondrotra ny ohatra noho ny tamin'ny herintaona. Amin'ny sekoly mpanjakana tahaka ny EPP, CEG, lycée misy ireo vola efa ny ray aman-dren'ny mpianatra. Ohatra amin'izany ny volan'ny FRAM izay alohan'ny ray aman-dreny tsirairay. Ho an'ny EPP 3 alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary no aloha, 5 alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary kosa ho an'ny CEG. Manana zaza anankitelo dia zany efa sahirana vidim-piainana raha mahafantatra dia zavatra nangatahako zany dia raha zaza anankitelo moa mianatra amin'ny CEG zany dia tokony mba hoe ny anankiroa nandoavana droit fa ny anankiray mba atao hoe fihenam-bidy raha mba angatany amin'ny filora mba mety fa tena tsy vitanay mihitsy zany le droit anankitelo ray alina sy roa hetsy ny droit zaza telo. Fitaovan'ny mpianatra zany aloha hatreto dia mbola tsisy mihitsy aloha ny anany efa mpianatra efa hiditra amin'ny herinandro. Zaly mihitsy izay madinika satria ny tombriky ny atao ny taona tany tsy voangona mihitsy le fitaovan-jaza. Mba afaka mba jerena fa tena sahirana be mihitsy izay. Ny 5 volana septambra ho avy izao no daty ofisialy amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ity taom-pianarana ity raha tsy ahivina.
ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany fa hiakatra dingana ambombony kely kokoa isika zany hoe eny anivo ny anjery manontolo mitomba hatrany ny mpianatra nahazo ny baccalauréat maniry ny andrato fianarana eo anivo ny faculté ny EGS eny Ankatso na eo aza ny olana misihatry ny asa amin'izao fotoana manana tombony kokoa ny mpianatra nanaraka ny lalam-piofanana raha ny fomba fijery ny mpianatra nanatrika ny varavarana misokatra teny an-toerana tamin'ity androany ity ny fampiofanana omena izay ezahana ifanaraka amin'ny filany eo amin'ny tsena ny asa hoy ny Sojabe ny faculté. Tafiditra anatin'ny faculté mahasarika ny mpianatra anohizana ny fampianarana ambony ny faculté ny EGS. Misy ny lalam-piofanana momba ny toe-karena, ny fitantanana sy ny ay fiarahamonina hatrizay. Mazava kokoa ny sehatra asa azo itodiana aorian'ny fandratona ny fianarana eny an-toerana ka antony safidiny maro. Amiko manokana dia ekonomia ny filiera ankafiro. Ny antony le izy afaka ny société rehetra zany ohatrany hoe afaka idirana amin'le izy. Surtout fanjakana. Ny zokiko efa ekonomia dia efa miasa izy. Dia efa hitako hoe tsotra le izy sady mora hitana asa. Voalohany aloha izy le mbola tsy tena ampitaona dia aloha raharahana ihany. Dia mba miguide azy koa manoro anazy ihany koa amin'ny zavatra hoe safidiana. Indraindray izy tsy manontany an'ilay olona dia ianao mba afaka manontany hoe inona moa zany avantage raha miditra ato amin'ity filière ity. Efa nisy ny eritreretina ihany ka. Dia fa naliana ihany koa le travail social, resaka développement ihany koa zao mba naliana anay. Fa science politique zao no tena mba manaitra. Raha ny fanazavan'ny Sojabe ny faculté, tafiditra anatin'ny fanamby amin'ny fametrahana ny rafitra LMD, ny fampifanarahana bebe kokoa ny fampiofanana omena mpianatra amin'ny filana eo amin'ny tsenan'ny asa. Mararaka izany, ny fanavaozana nentina momba izay raha ny eo anivon'ny faculté ny EGS. Amin'ny ankapobeny atao amin'ny faculté zany miezaka misy an'izay hoe atao hoe fiofanana fianarana mitodika makany asa izay mahatonga an'le hoe misy an'le hoe master professionnel zany hoe tena mifantoka kokoa makany amin'ny asa zay le izy dia na le parcours apetraka ao anatin'ireny zany hoe lay hoe ohatra hoe misy ohatra hoe marketing événement touristique. Zany ngamba tsy hoe zavatra teorika be zany fa tena makany amin'ny resaka asa mihitsy na mikasika momba finance ohatrany. Izy zany efa tanjona mihitsy zany apetraka ny any mention tsirairay zay le hoe makany amin'ny asa zay. Ho fanomezana torolalana ny mpianatra nanomboka androany ary aharitra 3 andro ny varavarana misokatra entin'ny faculté ny EGS ampahafantarana ny momba ny lalam-piofanana misy ny mpianatra mikasa ny hiditra taona voalohany iny an-toerana. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento vetivety anaty doka fohy ny mahakasika ilay lehilahy teratany vahiny mpanao asa soa iray teo Ambositra izay maty ny balan'ireo Jolay eo ihany koa no mahakasika ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 3 amin'ny 20 rehefa avy eo no hoana rahantsika izay. Salama, balika. Homme 120 plus. Bah, j'avais. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Veloumé. Homme 120 plus, ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetseha. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay haingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux.
Jackpot telo tapitrisa ariary ny 4 jolay hatramin'ny 28 aogositra vidio miaraka amin'ny amvolany tolotra sy fahana ho an'ny 034 sy 038 nao ary mandraisanjara amin'ny tombola imvola ny loka goavana telo tapitrisa ariary isy fisariana isaky ny alatsinainy ahazona 10 alina ho an'ny olona telo sy papake ampiasaony apaimvola ahazona tike fandraisananjara misy arobe izao isaky ny mandeha tsindrony dièse 111 étoile 1 étoile 1 dièse na ampiasaony apaimvola. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Passons de merveilleuses vacances avec Canal+. Des cadeaux à n'en pas y croire pour tout réabonnement à la formule supérieure jusqu'au 31 août. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et obtenez Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et profitez de tout Canal+ pendant 30 jours. Courez vite auprès des points de vente Canal+. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. Mamerina ny arabatra ny tomboko lasy tomboko vavy mbola tafaraka aminay ao anatiny izao tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao zao amin'ity ala ity. Isantarantsika izany commune misy enina ao anatiny distrika ny Manjakandriana tamin'ity androany ity no nisitraka ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary sahany ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Natao izany ho fanampiny ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly eo ihany koa ny fanohizana ny hetsika ara-tsosialy fanao isan-taona ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Abraham Randriamanana. Taoriny ny didipotra fahobe, ny toy tamin'ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay sahan'ny VMMM na ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga, ny hetsika ara-tsosialy ho an'ny distrikany Manjakandriana. Iray amin'ireo kaominina enina nanatanterahina izany ho an'ny androany, ny kaominina ambanivohitra Ambohitra Atrimo Anala. Vao maraina nanomboka ny andro ny fahatongavan'ny tsena VMMM ireo ray aman-dreny nandritra izany. Fahatongavan'ny tsena fahizana zany
dia mahafinaritra an'io satria raha tonga raha vidiny tony 10 000 na 1 000 mety hoe fito 10 000 mety amin'ny olona ty zany tokony misy foana zany mbo hiazo amin'ny fotoa azo mpianatra fitaovana mora fa io manko mafijanon'ilay mandeha mpianatra resaka fividianana fitaovana ty misy ohatra ny fikambanana vehivavy miara-miainga mitondra zao paimboly ty amin'ny ambola Tiomanala fa mety ambola Tiomanala raha manko betsaka ny Tiomanambola ka raha ho Antananarivo dia manatombiany dia mbo misaotrana zay fa nahazo paimboly zay. Mahafinaritra ka satria mazoto ny olona miandry an'ilay izy fa lafo ny vidim-piainana dia zaran'ny olona misy hoe mora na fihenam-bidy dia le hoe any an-tsena zany ny lafolafo koa noho izy fa mora misaotra betsaka ny karakara rehetra zany fa manana tombontsoa manokana mihitsy ny dia mba voatra raha hoe misy foana mitoy izao. Mahafa-po tsara ny paoziny qualité ambariny ankizy mianatra tafiditra an-tsekoly. Vina ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly. Ny tombo isa ireo komina nisitraka ny tsena VMMM tamin'ity taontira ny fanazavana. Raha ny fitohizan-tsena ny vehivavy malagasy miara-miainga dia tato amin'ny distrika Manjakandriana dia misy komina enina zany nanaovanay izany hoe misy ekipa enina zany zay manatanteraka izany. Raha ny teto amin'ny komina rural Ambodroatsimo anala tamin'ny sivy fotoana fanomezana tamin'ireo mponina dia efa tonga ny lahatra zareo. Raha hitantsika amin'izao filarana izao dia tena milahatra mitandahatra lavabe ary lany ny entana. Raha antsika malala amin'ny fahaseranana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia amin'ny mareny ny vehivavy malagasy miara-miainga dia miezaka manampy an'ireo reny ohatranay satria ny fianarana lova tsara indrindra. Ankoatra izay, tontosandroany ihany koa ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny komina Antsalalina. Afa-po amin'ny fisian'ny hetsika ireo ray aman-dreny. Tena mirarika, tena mitsinjo ilay ray aman-dreny mihitsy satria mora, tena hita ilay fihenam-bidy. Tena sarotsarotra ho anisy an'io dia hita mihitsy mba efa niomany na enan'io. Efa tsy andro mihitsy hoe izy fihenam-bidy vidy mirary dia efa niandry an'iny vao nividy. Ho an'ny zanako cahier de règle, stylo, gomme, fitaovana complet mihitsy. Tena mahafinaritra satria manantona anay azo daholo izay zavatra ilaina fa raha mankany an-tsena miampy ny zavatra kojakoja ny laoka sy ny anana dia tsy azo ilay fitaovam-pianatra fa rehefa eto dia tonga dia hoe fitaovam-pianatra no hitondrana vola dia tonga dia sady azo daholo. Tokony isy foana mihitsy ny isa-taona raha azo atao. Tena manamaivana anay amin'ilay fividianana fitaovam-pianatra mihitsy. Itoeram-pitso ny fitetezana ireo komina ao amin'ny distrikany Manjakandriana amin'ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Fa hiazo anambositra vetivety sika ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Mahaton'ny firin'ny Jolany talata 30 Aogositra ifoha alarobia lasa teo ny lehilahy teratany vahiny iray mpanao asa soa ao Ambositra. Niditra teo amin'ny tratrany ary nivoaka tao amin'ny lamosiny Mbala raha ny fanazavany hampitandro ny filaminana. Tsy tanany ny lehilahy teratany vahiny iray taorian'ny fitifirana nahazo azy. Notafihin'ny Jolany trano fonenany raha ny fanazavana. 570 taona izy izao nindaosy ny fahafatesana izao ary fantatry ny maro tamin'ny fanaovana asa soa. Zava-nitranga fanafiana zay fanafiana fidirana taona-tsiola. Satria izay ny anna zany anankena dia saritavaka ny dimy bateko fer. Rehefa tsy nahita ny natao atran'ilay olona izy dia telefona ohatrany lasany. Zavatra izay debava zany mba misy loatra ankoraroany tao dia tsy hita izy dia telefona ny malana. Olona telo izy ireo no iray trano. Ankoatra ilay lehilahy teratany vahiny, naratra noho nidaroka nahazo azy ihany koa ny vehivavy lehibe tokony ho 70 taona. Fanadihadiana zany amin'izao mbola vao misokatra mihitsy satria mbola tena ao anaty fanadihadiana tanteraka mihitsy. Ty fiasatria juste tonga tany tato amin'ny filaminana dia rehefa tsy taotsony fa naizana tsara mbola afaka mitondra filaza tany amin'izao tany. Ny polisy pirenena sy ny zandarmaria no miara-misalahy amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana.
Lafomba vao hafa kosa indray dia tombanana rivo sy ray alina eo no olona hisitraka ny taratasy fanamaria am-piterahana mandritra ny fitsarana amin'ny teti-vohatra atao Toamasina. Ny hetsika izay tafiditra anatin'ny tetikasa eta civil andiany faharoa ataon'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie. Tombony ara-toe-karena ny fananany olon-drehetra ny taratasy fanamariana am-piterahana ary manambetsaka amin'ny lafiny maro manomboka ny ampianarina hatrany amin'ny sehatra ny asanela. Raha ampitahana amin'ny antotanisa nandritra ny fanisana ny mponina tamin'ny taona 2024 sy ny fanisiana ny lisam-pifidianana ny taona 2024, hita fa manodidina ny telo tapitrisa ny olon-dehibe tsy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Saika tsy manana taratasy fanamarinam-pahaterahana avokoa ireo olona ireo ka tsy afaka mikarakara ny antota taratasy sy ny karapanondro. Eo ihany koa ny ankizy tsy manana izany ka tsy afaka mianatra. Mbola maro ny malagasy tsy manana ny taratasy fanamarinam-pahaterahana eny amin'ny tontolo andrenivohitra sy any amin'ny tontolo ambanivohitra. Nisy araka izany ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, ny commune andrenivohitra Toamasina sy ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy amin'ny fanaovana ny fitsarana mitety-vohitra hanomezana ireo izay mbola tsy manana izany. Ary totosa androany ny fifanaovantsony fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny mpiara-miombinantoka amin'ny tetikasa. Zava-dehibe izy ity satria ny fanoratana an'ireo zaza izay tsy voasoratra anaty kopia dia azahoantsika ny azo lazaina hoe fanisana tena marina ny isan'ny mponina. Nefa tsika raha andrafitra paikady ara-toe-karena na ara-tsosialy dia mazava ho azy tsy maintsy miainga amin'ny isan'ny mponina tena izy. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny Tamatave sy commune urbaine izy ity satria ny maro ireo mpianatra noho ny antony maro samihafa, ao mety hoe tokantrano maso, mety antony maro any anatin'ny tokantrano tsirairay ihany dia tsy mahavita ao anatin'izay lalàna tenentsika 30 jours zay. Ny vokany anefa dia tsy afaka mianatra le mpianatra, tsy afaka hanana karapanondro, tsy azo lazaina zany raha miteny jatovo dia hoe tsy hitany karatra. Vola mitetina 2,4 euro ny vola atolotry ny OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, amin'ny fanaovana ny andiany faharoa amin'ny tetikasa eta civil. Ny taona 2024, olona manodidina ny 507 alina no efa nisitraka izany teto amin'ny faritra Analamanga. Amin'izao tetikasa izao misy ny fanatsarana izay apetraka amin'ny fanoratana ny eta civil eto Madagasikara. Dia isy le fanavoazana lafa metrahana le modernisation ny fanoratana ny eta civil eto Madagasikara, izay ametrahana indrindra le atao identifiant unique izay zareo ministera ny atitany moa tena tokony andraikitra mivantana, kanefa ny asa izay ataonay société civile dia ifameno indrindra amin'izay asa ho tanterahan'ny ministera ny atitany zay. Izay zavatra izay dia ho atao eto amin'ny faritra Analamanga sy faritra Atsinanana. Raha ny faritra Analamanga manokana dia azo lazaina hoe efa maromaro ihany ny opération atao, kanefa na izany na tsy izany ary dia mbola misy ihany koa ny hetsika izay atao izay hitovy amin'ny atao any amin'ny faritra Atsinanana. Ankoatran'izay ny amaranako azy dia hoe ho anay société civile dia anisany fototra anankiray hiadiana amin'ny fahantrana ny fampanana na taratasy ara-panjakana, satria mety adinidinitsika fa ny tena tanjona dia ny ady amin'ny fahantrana, kanefa io tsy fananana taratasy ara-panjakana io dia miteraka ny atao hoe fahantrana ifandovana ao anatin'ny fiarahamonina. Mandridina ny arivo sy iray alina amin'izao ny olona vinavinaina hisitraka ny taratasy fanamarinam-pahaterahana mandritra ny hetsika fitsarana mitety-vohatra atao ao Toamasina raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna any an-toerana. Ary isy fetraka ny ara-toe-karena ny fanaovana izany, hiditra hianatra ihany koa fa ireo ankizy. Tsy ny any Toamasina samirery faritra maro eto Madagasikara no mila ny tetikasa sahalandreny ka tsy tokony andrasana ny sampandraraha iraisam-pirenena na ny mpamady vola fa ny tompona andraikitra eto an-toerana no mila mihetsika voalohany ao anatin'izay. Fa fampandehanana ny commune kosa indray mitetina 1.2 miliara ariary ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2024 raha nitatitra ny arahana tamin'ireo mpanolotsaina ny tanànan'ny commune tamin'ity androany ity. Mbola ny commune Antananarivo hatreto araka izany no manana teti-bola ambony indrindra hoarina amin'ireo commune ambony vohitra manerana nosy raha ny fanazavana. Niakatra ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra ho amin'ny taona 2024 mihoatra ny tamin'ny taondasa raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra avy amin'ny commune. Tanjona ny hitondrana fampandrosoana sy fiahiana ireo mponina monina eto andrenivohitra. Raha jerentsika ny budget
2023 dia nahitana fiakarana izay azo lazaina hoe eo amin'ny 11 milliards d'ariary mahery kely eo par rapport amin'ny budget 2022. IFT, Impôt français sur les terrains, sy ny IFPB. Raha zaintsika ny IFT dia sy niakatra 160 millions tamin'ny 2022. Fa ny fiakarana kosa dia au niveau ny IFPB izay 17 milliards 500 millions izy tamin'ny taona tamin'ity taon'ity fa ny amin'ny taona zany dia nampiakarina 22 milliards 500 millions. Raha mikasika ny famatsim-bola ny komina kosa, izy misitrika ny famatsim-bola avy amin'ny FDL na ny Fonds de développement local ny komina Antananarivo renivohitra isan-taona raha ny fanazavana. Zara roa ny subvention asika, subvention de fonctionnement sonamana tonga foana iny isan-taona ny 10 milliards de fonds avy amin'ny Fonds de développement local 2022 tsisy zay tsy nanorataona ny 2023 fa raha sendra misy ny 2023 dia ampidiritsika ny anaty budget rectificatif izy tompoko. Fa arakaraka amin'ny vola miditra ihany no ahafahantsika mamoaka vola mivoaka. Miezaka zareo manao prévision ny budget moa zany dia prévision na recette sy ny dépense. Manao prévision na recette izy zany mbola hahatratra 11 milliards amin'ny 2023. Ezaka ngezabe zany proof zany fa miasa ny commune ary mbola hiasa ny commune. Amin'ny ankabeny, mbola maro ireo ilaina fanaraha-maso mikasika ny fampidiram-bolan'ny komina raha ny fanazavan'ireo mpanolotsaina. No tanterahina androany dinika mikasika ny fitantanam-bola 724 eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra, niarahana tamin'ireo mpanolotsaina miisa 770 ary toy mandritra ny 10 andro manaraka. Fa iazo anantsirabe vetivety sika ao anatiny aty vaovao manaraka ity ary antenaina fa hitodika any mandritra ny andro maro ny maso ny rehetra satria nosokafana ny alarobia fa 1/30 ny volana aogositra ny 2022 tamin'ny soronamasina lehibe ny JMJ Mada andiany fafolo izay atao Antsirabe renivohitra vakina karatra mandritra ny enandro no anatanterahany io moa tanora katolika 3 alina mahery no tonga tany antoerana hiatrika izay kolo Antsirabe. Tanora manodidina ny 3 alina mahery avy amin'ireo diocèse manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no tonga eto Antsirabe amin'izao fotoana izao hiatrika ny JMJ Mada andiany fafolo. Teto amin'ny kianja seminaire mandany-resaka Antsirabe no nanaovana ny soronamasina lehibe ho fanokafana izany feonam-be ho an'ny tanora katolika izany izay natomboka androany tolakandro fa 30 ny volana aogositra 2023. Maro ireo manam-pahefana no tonga nanatrika izao fotoan-dehibe ho an'ny tanora izao, anisan'izany ny lohan'ny Madagasikara Rakotodrainy Bedrina izay voafidy tamin'ny antoko malagasy miaramiainga tato anatin'ny faritany Antananarivo tazana tetỳ an-toerana. Nosokafana tamin'ny mitabe izay nataon'ireo tanora ny feonam-be ary narahina soronamasina lehibe. Niavaka ny fandraisana Antsirabe ny JMJ Mada andiany fafolo, hoy ireo tanora sendra tafaresaka taminay. Mahafinaritra ny fandraisana ary tombony lehibe ho azy ireo ny fiatrehany ity feonam-be ho an'ny tanora ity izay natao eto Antsirabe renivohitra. Nafinaritra be satria be da be na zareo ary ny teny hoe betsaka zany ny mpizaika tamin'ity taona ity dia mahafinaritra be mihitsy ny fandraisana sy ny rehetrarehetra. Niavaka ihany aloha ny Antsirabe satria hatramin'izay tany amin'ny faritany foana ny JMJ dia tonga eto Antsirabe na dia hoe mangatsiatsika raha dia mahafinaritra foana mahafinaritra foana. Eny tena endrasanay tanora moa zany dia ny aim-panahy vaovao tovozina amin'ity JMJ ity entina miatrika ny fiainako hafa satria indray mandeha isaky ny 3 taona ihany no misy ny JMJ dia entina hiatrika ny 3 taona manaraka indray.
zavatra nizarainy taty ny fifanankalozana ara-kolontsaina dia ny afatra rehetrarehetra tany amin'ny katesisy tena ilaina satria mba ahafantarana hoe zao ny isan'ny tanora eraky Madagasikara tanora katolika. Mirary soa antsika tanora rehetrarehetra tonga eto Antsirabe dia fa tena tsara le JMJ. Haritra herinandro ny fionam-be izay ataon'ireo tanora katolika eto Antsirabe na ny JMJ Madahandiany fahafolo. Araka izany dia tomefy olona tanteraka ny renivohitra Vakinakaratra mandray ireo vahiny marobe. Fa hiverina vetivety ao anatin'ny fampandehanana ny commune isan'ny tokony ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Magataka ny fanapaharihana ny fandarana SAPADEV amin'ireo commune rehetra ny fikambana ny AMGVM na ny Association des maires des grandes villes de Madagascar tamin'ity androany antony maro ny tombontsoa azo avy amin'izay indrindra amin'ny fampivoarana ny commune eo ihany koa ny fisitrahan'ireo mpanolontsaina ny fampiofanana samihafa. Miteraka fampandrosoana sy fanatsarana ny tanan-dehibe ary maro ny tombontsoa azon'ny commune amin'ny fandaharana SAPADEV izay napetraka any amin'ny faritra Diego Toliara, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga ary Antsirabe. Ilaina amin'ny tanàna hafa ny fampiasam-bola amin'ny programa PADEV hoy ireo ben'ny tanàna mivondrona ao anatin'ny AMGVM na ny Association des maires des grandes villes de Madagascar. Mandroana izany misy ny fanambarana nataony ny mpikambana ao anatin'ny AMGVM. Mangataka amin'ny Agence Française de Développement ao anatin'ny rafitra ny PADEV 2 ny fitohizany ny singa RCAI ho an'ireo tanàna enina ao amin'ny PADEV 1 ary koa ny fampitomboana ity fandaharan'asa ity ho an'ireo tanàna folo hafa fikambana ao amin'ny AMGVM. Akoatra ny fisitrahan'ny commune tetikasa sy fododrafitrasa tsy tokony ny ben'ny tanàna ihany no hisitraka fampiofanana fa ireo mpanolontsaina ihany koa mba hampandisy ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny commune raha ny fanazavana. Fa ny fangatahana moa zany zay efa noentina teo manoloana n'ireo mpisehatra rehetrarehetra dia hoe rehefa mba miatrika fiofanana zany ny ben'ny tanàna tsy ho atao fotsiny zany hoe ben'ny tanàna rery no tonga satria any amin'ny côté pratique atsika ndraindray ny ben'ny tanàna tsy voatery technician. Ny zavatra rehetrarehetra ho atao zany tokony misy présence technique dia misy ihany koa zany any amin'ny organe délibérant ny conseil satria ny conseil manapaka sy ahafahana manatanteraka ny asa isaka ny commune tsirairay. Fa raha sanatra avy na hoe taontsika mandrato an'izay fahalalana zay sy misitraka zay formation zay ny ben'ny tanàna ty Antananarivo sy amin'ny toerana zay mety hisitrahana an'izay nefa any amin'ny toerana tsirairay any anaty commune ihany koa nefa izy tsy afaka manatanteraka zay no ny olana misy eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny conseil dia zava-poana ny fiatrehana ny fiofanana. Nanatanteraka fiofanana nandritra ny roa andro teto Antananarivo ireo ben'ny tanàna amin'ny tanan-dehibe miisa 12 manerana ny Madagasikara. Tonga tao anatin'ny fotoanany maharesaka iraisan'ny pireneny sika izao nodimandry teo amin'ny efa 180 taona ny Mikhail Gorbatchev filoha farany URSS farany teo moa zany isan'ny nahafantarana azy ny fahazahoany ny prix Nobel de la paix ny taona 1970 sy ny fandraisany anjara betsaka tamin'ny fampiatoana ny ady mangatsiaka ihany koa. Omaly nodimandry teo amin'ny faha 180 taona noho ny aretina mahazo azy efa ela i Mikhail Gorbatchev. Raha iverenana nanamarika ny taonjato faha-20 i Mikhail Gorbatchev tamin'ny alalan'ny fitondrana ny URSS. Tamin'ny taona 27 izy no niditra tao amin'ny PCUS na ny Parti Communiste ny vondrona Sovietika ary nanohy nianatra tany Moscou. Ny taona 77 voatendry ho sekretera voaloha tao amin'ny PCUS io ihany ny tenany. Ary eritaona taorian'izay no voafidy ho mpikambana amin'ny communauté centrale ny tenany. Isan'ny nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny fampitsarana ny ady mangatsiaka i Mikhail Gorbatchev. Nisy ohatra ny fanatotany sy fifanarahana no totosainy tamin'ny filoha Amerikana tamin'izany fotoana Ronald Reagan isiany antsoina hoe climat de détente. Fanaova-tso ny fifanarahana maro no totosany hoentina hampihenana ny fampiasana nukleary. Isan'izany ny fifanarahana no totosaina ny 20 Desambra 1770. Noho ireo ezaka samihafa nataony, ny taona 1770 nahazo ny prix Nobel de la paix ny tenany. Izy no mpitondra farany any URSS.
ny taona 2027 ny amafy hatrany ny fahefany. Tamin'ny taona 727 izy no lasa filohan'ny Soviet Suprême ary ny taona 1 izy no lasa filohan'ny URSS. Izy no nitondra ny URSS farany. Mifarany etondray ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny Frindida izay indray ny lohateny horonan-tsary entina aminao amin'ity ala ity. Horonan-tsary mampatahotra sy mampitaintainireny izy io ka nasananao hatrany tsy saraka aminay veloma tonga. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruajiv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.